Apocalypse 12:7 entre 12 boky le fitiavagna mandresy pejy fahavalambin'ny folo sy telonjato paragraphe faefatra ny soratra masina ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy Anjeliny niady tamin'ny le dragona ary le dragona mba amin'ny Anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana hozy tany an-danitra Soma tsisy somasoma eto fa tegna ady ary tegna ady goavana tsisy kidikidy ady avy tany an-danitra no mitohy eto an-tany no mitohy eto an-tany iza no ho resy ary iza no handresy Nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao I Nazera tamintany izy ary ny Anjeliny ho niaraka Nazera taminy Izay miandany amin'Andriamanitra ihany no mandresy fa tsy maintsy mandresy ny fahamarinana ary noho zany mifaly ery lanitra sy ianareo zay monina ho aniny loza ho any tany sy ny ranomasina ka nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny anony ady niantomboka avy tany an-danitra izy ty ary mbola mitohy eto an-tany hatram'izao ka tsy diso anjara amin'izany zaho sy anao mipoaka ny ady ary ny mpanaraka ny Kristy no ampangaina ho mpanakorotona ny vahoaka nefa ny fiarahana amin'ny Andriamanitra no mahatonga ny fandrafian'izao tontolo zao azy mitondra ny fahafahambaraka ny Kristy izy ary mandeha eo amin'ny lalana zay nandehanan'olona mendrika indrindra eto an-tany mahereza eto an-tany am'izao vanimpotoana iainan-tsika zao no iafarany lay ady lehibe farany izay tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara tsisy fialagna antokaroa fao samy milahatra am'izay andaniany ny olona tsirairay